Miarabantsika rehetrarehetra eto Antsirabe amin'izao andron'ny fiofa izao. Androany ny zavatra ho resahantsika dia mikasika ny hoe famoronana orinasa. Ny lohahevitra lehibe dia hoe ataovy lasa orinasa ilay hevitra hita. Transformer en idée, en entreprise l'idée que vous avez. Amin'izay mba ho lasa tetikasa zany fa misy hevitra be dia be mantsy ao an-tsaina. Misy hevitra be dia be ao an-tsaina dia avadika ho tetikasa zany izy ireny. Inona no tokony atao? Matetika ny olona rehefa manazava hoe fananina ilay olona anankiray natsangana orinasa dia mieritreritra izy fa hoe tena tapo-pahaizana be, tena hevitra tena avy any amin'ny tsy hita maso any, génie izy, tena mahay aloha izy. Mety ho marina izany, mety mahay ilay olona, fa matetika tsy voatery hoe hiandry hevitra vaovao sy hoe tsy mbola nisy nahita mihitsy tao anatin'izato taona izay vao manomboka ianao. Fa ny tena marina dia izao, ny hevitra tsara dia tadiavina amin'ny alalan'ny fandinihana ny tontolo manodidina anao. Misy zavatra izay iainanao eo. Inona ny zava-misy iainanao? Na ao an-tranonareo ary misy zavatra tsy ampy dia mamperitreritra anao hoe ahoana ary izany? Fa maninona ary any ohatr'izao? Any ho any izao misy olona manana olana ohatran'ity anaty. Tsy fantatro ilay olana izay mety eritreretina misy. Ohatra hoe be dia be ny mijaly fa lavitra be ny fianarany, ohatra izany. Be dia be ny tsy voatery mandeha lavitra izay vao mahita zavatra tadiavina, ohatra izany. Fa maninona ny tsy ampy taona foana, tsy mahavita taona foana ny sakafo izay ambolenay? Fa maninona izay ny tsy manambary foana rehefa tonga ny fahavaratra? Fa maninona? Be dia be ny olana, na ny olana hatrehanao manokana ary dia afaka eritreretinao izany. Ary indraindray moa izany ary tena zavatra nianatra tamin'ny tena mihitsy, indraindray ilay izy hita amin'ny olona dia izay. Dia rehefa hita misy hevitra tonga ohatran'izay dia volavolaina ilay hevitra, amboarina. Donc misy fomba fiasa izany izay mbola ho resahako rehefa tsy ho atsy, fa tsara foana mba mifampiresaka amin'ireny teknisiana ireny ahoana ny anaovako an'ity fa misy hevitra ohatran'izao izany. Dia avao anontaniana ny olona izy. Indraindray ianao tonga dia manamboatra an'ilay zavatra ataonao, tonga dia ataonao mihitsy ilay izy dia manontany ny olona ianao hoe mety ve izany zavatra izany sa ahoana? Avaizaka ilay hevitra tsara sady milay rehetra ireny. Voalohany ny hevitra tsara sady milay dia miteraka amin'ny famahana avy amin'ny famahana olana. Ohatra mba fantatrao ve fa hoe nampatonga ny diesel namorona ny tomobile iny, namorona ny tomobile diesel dia noho ny fahatsapany fa hoe ohatran'ny hoe tokony mba hanana fiara daholo ny olona, fa maninona ny olom-bitsy foana ny manana an'ilay izy, andeha hamorona zavatra mety amin'ny olona rehetra rehetra. Dia izay namoronana azy. Tahaka izany koa ny Facebook, hoe ary toa ohatran'ny mila mifandray izay mpianatra fa manao devoir dia nanamboatra i Zuckerberg dia rehefa avy eo ilay izy nety tamin'ny olona dia nampiroboroboana. Indraindray arany zavatra mahasosotra, ohatra hoe ela be vao tonga, raha ohatra hoe misy hafatra tianao ampitaina izany tamin'ny androny taloha teto amintsika tamin'ny fahampanjaka, dia ela be mampitondra taratasy avy eto Antananarivo makany Majunga dia niketrika ny olona satria sorena be, satria miandry be ilay izy. Indraindray zavatra kely eny andavanandro eny dia miteraka hevitra hoe mety ho azo atao ity zavatra ity. Dia matetika ireny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro ireny no miteraka izany hevitra hoe andeha hamorona zavatra. Mba mieritrereta ange ianao hoe inona ny olana hitanao andavanandro dia eritrereto hoe sao dia azo avadika orinasa izany. Faharoa dia izao, ny talenta. Mety manana talenta ianao, misy tsy ampoizinao akory, na zavatra niainanareo mianakavy ao, na mpamboly ianao, zanaka mpamboly ianao, mazava mahay mamboly izany ianao, sao dia misy zavatra hainao vokatra izany, sa inona no hainao izany? Dia jereo koa hoe inona no mba mampiavaka ilay toerana misy anao, ohatra hoe inona izany no mampiavaka n'ity Antsirabe ity, resaka inona? Tsy teny hafa aloha ianao no hanadihady anazy, azo avadika ho arena ve, ho zavatra azo trandrahana ve izany zavatra izany? Na zavatra tsisy dikany ary zavatra tsisy dikany arany. Dia ny fahatelo dia ampifanarahana amin'ny zava-misy amin'izay re zavatra hoe ohatra misy zavatra malaza be amin'izao ohatra hoe informatika. Zavatra malaza be amin'izao dia ohatra hoe
Tsy fantatro be dia be zany hoe mila mianatra dia mila mitrandraka ny harena eo amin'ny tany ohatra zany zavatra malaza. Tsy mahay politika mihitsy ny tanora ohatra zany a. Dia ahoana no anatanterahana eo an-tanàna an'ireny zavatra izay relaza ireny? Inona ireny zavatra malaza henonao foana amin'ny haino aman-jery kanefany tsy misy eo an-tanàna anao no mieritreritra an'izay zavatra izay. Raha resaka orinasa no resahana, fananganana orinasa no resahana, dia misy raikim-pohy na formule kely mba fampiasa izany izay hanentanako antsika. Tsisy na misy hevitra tonga ary ao an-tsainao dia tsisy ilana azy izany raha tsy ampifanarahana amin'ireto zavatra telo ireto. Misy hevitra ao an-tsainao mety hisy anjifa ve iny zavatra iny raha ohatra ka ataoko iny zavatra iny ve mety ho haharitra, azo ivelomana ve izay zavatra izay raha ohatra ka amboarina, hatsangana, amidy, vokarina, dia izay no miteraka orinasa. Io ialana amin'ilay hoe eritreritra sendra mandalo fotsiny. Dia avao mametraka fanontaniana telo ianao. Iza eto amin'ity toerana misy aty na eto amin'ity Madagasikara ity no manana olana mety ho firy eo ny voakasika izany zavatra izany? Dia lasa ianao manao midina kely eny an-kianja dia tena mety hisy olona ity an'izany zavatra vokariko izany. Tsy fantatro hamokatra gilasy ve ianao, hanokatra toerana fianarana ve ianao, hanokatra toerana fitsaboana ve ianao, hitrandraka harena kibon'ny tany, tsy fantatro e. Be dia be ary malalaka ianao dia mety hisy olona ve vonona handoha vola amin'izany zavatra arosoko izany. Faharoa, inona mampiavaka an'ity zavatra ataoko ity raha ohatra hanao an'ity sao dia olona efa be mpanao be ilay zavatra dia mbola izay ihany ny ataoko. Inona no mety hampiavaka ity? Fa maninona ity vahaolana arosoko ity no haingana, mora atao ary tia tsara noho ny ataon'ny hafa. Anjaranao mandinika azy eto izany aloha raha tsy manao exercice tsika izay rehefa avy eo mino fa ny tompon'andraikitra rehefa avy eo dia ampanao exercice ianareo dia izay mijerevana hoe inona no mampiavaka an'ity zavatra ataoko ity dia fahatelo farany ahoana ny fomba azozoako tombony amin'ity zavatra ity. Satria ianao rehefa hanangana orinasa dia mitady tombony izany ianao. Dia ohatrinona ny varotanao an'ilay izy dia ohatrinona no mety ho fandaniana dia ahoana koa no mety ho atao amin'ny famokarana izany. Farany, ilainao ny mba manana mpiara-miasa. Tsy hoe tsy havita tena irery ianao efa mila mandroso. Eny am-pandrosoana eny ianao na tsaratsara kokoa rehefa manao mihitsy vao maka lesona fa mila mahazaka dia hoe manahirana anie manao zavatra irery fa tsara raha misy miara-dia amin'ny tena ilaina. Mila tatsoroka teknika ihany ianao. Ahoana no hanatsarana ny antsoina hoe business model na drafitra famokarana, ahoana ny fomba entinao mampiroboroba ilay olinasanao. Amin'ny voalohany iny mety tsy maninona fa alefaso aloha fa rehefa avy eo ianao vao mitady an'izay olona mpanolo-tsaina izay, mino fa eto Antsirabe be dia be no manao an'izany zavatra izany, tsy teny projet kory fa be dia be tsara antsika miresaka amin'ny tompon'andraikitra. Mety ilaina mazava ho azy fa tsy ny voalohany fa ilainao tatsoroka ara-bola, ahoana ny ahitana famatsiam-bola amin'ilay zavatra, tonga dia hitady vola ve ianao sa hiainga amina zavatra moramora eo aloha ianao dia izay vao hiainga amin'ny zava-misy. Dia avy eo aloha mandeha tsikelikely, misy olona koa tafita amin'izany zavatra kely ny atombony miainga amin'izay eo ampelantanany. Dia tsara ny manao ny fampizarana traikefa manatrika an'ireny fampizarana traikefa ireny ianao be dia be ny mpandraharaha ary mino fa amin'ity fotoana ity dia misy mpandraharaha izay manao fampizarana na hatsangana orinasa izy, ireo matihanareo ahoana ny ataony dia mandray lesona tsara mihitsy. Ka dikan'izany rehefa hanangana orinasa koa dia mazoto manatrika an'ireny fampizarana ireny, conférence, atelier, na koa tena miresaka amin'ilay olona mihitsy iza no mpandraharaha fantatrao dia mandeha any ianao. Rehefa tsy vitanao fa menatra ianao mandeha any dia endana mitady namana miaraka aminao andaontsika ho any amin'any fa tsika mba miresaka. Izany koa mahatsara ny hoe manangana fikambanana, manangana fikambanana dia amin'ny alalan'ny fikambananareo nareo no manasa an'ilay olona na makany amin'ilay olona dia moramora. Tena zava-dehibe ny fiarahanao anaty fikambanana raha ohatra ka hananganangan-javatra izany. Dia hoy aho hoe tairo amin'izay.
Arafeta amin'izay ny hevitrao aza miandry hevitra tonga lafatra zay namezako azy jereo ireo olana hita eny ananany eny sy izay henan'ny vahoaka sy ny olona samy hafa eny de midina eny an-tsehatra de jereo hoe tena marina tokoa ve zany dia mirosoa ianao. Tairo amin'izay ary zay no zava-dehibe. Makasitraka indrindra de mirary soa engany ho vita ny orinasanao.